minareo anieni anio alahady faraky amin'ny telopolo ny volana May 2024 andro farany amin'izao herinandro ny fanahy masina izao. Ankehitriny tsika dia hibanjina ny fampianarana izay mitondra ny lohateny manao hoe ny fanahy masina no mampitondra antsika ny famelan-keloka. Dia ry havana ataontsika ny hira 7:750 ny andiny voalohany sy ny fahaefatra. 7:750 ny andiny voalohany sy ny fahaefatra. Misaotra, midera, mankalaza ary mamevonahitra anao zay ry Andriamanitra tsara indrindra. Satria mbola nomenao zao hariva izao zahay miangona eto. Misaotra anao ny fitantananao anay nandritra ny herinandro ny fanahy masina iny. Nahazonay fampianarana maro isan-karazany. Misaotra anao izahay satria mbola tafiombona eto ary ny fanahinao masina no angatanay hatrany. Anamasina izao fampipivavahana sy ny fampianarana izay inonay izao. Ankehitriny izahay Tompo, malona ny hatsaranao dia ratsy tokoa izahay olombelona, manao izay tsy fanao eo masinao mpanota ka mibebaka eo anatrehanao izahay. Eny ianao dia mpandinika fosim-pamantatra amin'ny vo, fantatrao avokoa ary miharihary eo anatrehanao ny fahotanay, ary menatra tokoa izahay. Rakofy ny ranao soa izahay ary tsy menatra eo anatrehanao intsony. Raha eny ny soratra masina izahay dia ny fanahinao masina hatrany tsilo anay, ampahazavanay. Ary eo ihany koa ny mpanomponao izay anambara ny fampianarana dia nao hatrany ane no omba azy. Izany vavaka ataonay amin'ny anaran'i Jesoa, nampianatra anay hivavaka manao hoe raha inay izay ny an-danitra, mamasina aneny aneny fanjakanao, atao aneny sitraponao ity atany tahaka ny any an-danitra, menay ny anasazo aminay, ary mamelany elokay tahaka ny amelanay izay meloka taminay, aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafana amin'ny ratsy, manao fanjakana sy ny hery, ary voninahitra mandrakizay. Aoka hipetraka ny fiangonana. Ataontsika ny hira 2:750, ny andininy fahaefatra sy ny andininy fahadimy. Go
tonga amin'ny fotoana izay amakina sy andrenesina mivaky ny soratra masina izay angalantsika fampianarana isika izao ry havana ka ny ao amin'ny Jaona toko 20 ny 9:7 ka hatramin'ny 9:13. Filazantsara araka Jaona toko 20 ny 9:7 ka hatramin'ny 9:13. Amin'ny anaran'i Jesoa. Ary rehefa harivan'ilay andro voalohany amin'ny herinandro, raha voarindrina ny varavaran'izay ny angonan'ny mpianatra noho ny fahatahoran'ny Jiosy, dia tonga Jesosy ka nitsangana teo afovoany, dia nanao taminy hoe fiadanana ho anareo. Ary rehefa nilaza izany izy, dia nasehony azy ny tanany sy ny lanovoany, dia faly ny mpianatra raha nahita ny Tompo. Ary indray Jesosy taminy, fiadanana ho anareo, tahaka nanirahany iray ahy no anirahako anareo kosa. Ary rehefa nilaza izany izy, dia nisy fofinaina. Ka hoy izy taminy, raiso ny fanahy masina. Na elikiza no avelanareo, dia voavela izany. Ary na aniza kosa no tsy avelanareo, dia tsy voavela izany. Amen. Ray masina, masinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao fahamarinana. Amen. Ho amintsika rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy amin'ilay zanak'Andriamanitra vavolombelona marina laha matoa amin'ny maty ary avy amin'ny fanahy fito izay noloan'ny seza fiandrianany. Amen. Jaona toko 20. Efa nitsangana tamin'ny maty Jesosy Kristy. Io famaranana io ry havana dia mitovy amin'ny Luka toko 7:20. Mba sokafo ny Luka toko 7:20. Zavatra rehetra mitranga amin'ny Jaona toko 20 io dia mitovitovy amin'ny Luka toko 7:20 ary amin'ny farana ary Luka toko 7:20 andininy fahina amin'ny 30. Ary mbola nilazan'izany Jesosy dia nitsangana tao afovoany ka nanao tamin'ny hoe fiadanana ho anareo. Ao amin'ny Jaona zany misy an'io resaka fiadanana io koa. Raiky tahotra ny mpianatra amin'ny andininy fito amin'ny 30 amin'ny Luka resantsika io raiky tahotra koa ny mpianatra ary amin'ny Jaona. Dia amin'ny andininy 70 amin'ny Luka miteny hoe naseho azy ny tanany sy ny tongony. Amin'ny Jaona toko 20 koa dia hoy izy tamin'ny Tomasy hoe tate feto ny tananao, dia navoakany koa ny lanovoany. Amin'io koa dia misy fifaliana. Andininy 1:70 amin'ny Luka toko 4:20 raha mbola tsy nino ihany izy ireo noho ny hafaliana. Misy hafaliana. Amin'io koa misy resaka fanahy masina koa ny an'ny Luka. Amin'ny Luka koa zany misy resaka fanahy masina. Andininy 7:70. Ary iny za mampitondra amin'ny teny fikasahany raiky ho anareo ka mitoery eto tanàna mandra-parina fihinanareo hery avy aiza? Avy amin'ny avo. Dia misy koa resaka famelan-keloka koa ny an'ny Luka. Andininy 7:70. Ary hotoriana amin'ny anarany ny fibebana sy ny famelan-keloka. Tanareo fa mitovy famaranana amin'ny Luka ny Jaona toko 20 amin'ny perikopa resantsika eto. Olona mihiboka no hita eto. Matahotra araka ny resantsika teo. Noho ny fahatahorana, fatanteraka ny fanenjehana. Jesosy efa maty. Manamtanana ny fanenjehana ny mpianatra. Izany olona mihiboka sady matahotra zany tahaka antsika ankehitriny no nisehoan'i Jesosy ny teneny hoe fiadanana ho anareo shalom. Irene fiadanana. Nizarany fiadanana. Dia nifaly izy ireo. Rehefa nifaly izy ireo dia faly ny mpianatra raha nahita amin'ny Tompo izy. Faly ny mpianatra raha nahita amin'ny Tompo. Ndia vakitsika andininy 7:20 amin'ny Jaona toko 20 amin'izay tsika. Rehefa harivan'ilay andro volana herinandro, raha voarindrina ny varavaran'ny angonan'ny mpianatra noho ny fahatahoran'ny Jiosy, dia tonga Jesosy ka mitsangana teo afovoany dia nanao taminy fiadanana ho anareo. Rehefa nilaza izany izy dia nasehony azy ny tanany sy lanovony, dia nifaly ny mpianatra raha nahita amin'ny Tompo. Nifaly ny mpianatra
araka resantsika mitovy amin'liko itsika fa rehefa mifaly manana fiadanana dia irahana tsy mahazo miboka mandrakizay ireo fa tsy maintsy irahana izy anoho ny iraka zay nanirahany ray any Jesosy. Vakitsika andininy faraiky amin'ny 20 ary ho nyray Jesosy taminy fiadamina ho anareo tahaka nanirahany ray ano anirahako anareo kosa. Tsy maintsy irahana. Ny mpianatra zany dia lasa iraka ilay nirahana, les envoyés de l'envoyé, lasa iraka ilay nirahana. I Jesosy nirahana, eto ny mpianatra nirahana, ary isika no irahana koa amin'ny larina fahatelo. Ary io fiadanana io no mahatonga azy mandeha. Io fanohizana ny asan'i Jesosy nefa nampioman'ny Jesosy hatriny ely, efa nampioman'ny mpianatra ne. Ndeha vakitsika ny Jaona 4:4. Ny aloha be any Jesosy efa niteny hoe nareo inge anoly asy. Jaona 4:4. Ny andininy 5:30 sy ny 7:30. Jaona 4:4 amin'ilay vehivavy Samaritana io. Vakitsika ary moa ianareo tsy manao hoe va efa bolina sisa tonga ny fararao. Indro lazaiko aminareo tipazo ny masonareo ka jereo nantsaha fa efa masaka sady hodin'izay izy ary zay mijinja dia mandray karama ka mamorony vokatra ho amin'ny fiainana mandrakizay mba hiara-mifaly ny mpamafy sy ny mpijinja. Ary noho izany dia marina ny teny hoe ny ray namafy ny ray kosa mijinja. Iny zaho maniraka anareo hijinja izay tsy ny sasaranareo, olo-kafa ny sasatra fa nareo kosa dia hiditra amin'izay ny sasana. Dana mijinja ho Jesosy ho avy ny andro hijinjanareo, zana mafy nareo no mijinja. 4:20 Jaona ihany 4:20 teny aintsika loatra ray ny mpiandry tsy anjery. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa zay mino ahy ny asa ataoko nataonako. Ary ianao asa lehibe noho izany izy satria izaho mankany amin'ny ray. Hitanareo zany inona ny dika izaho mankany amin'ny ray? Maniraka an'izy izy, maniraka ny fanahy masina. Zay mahatonga antsika manao ny asa amin'ny tompo satria mankany amin'ny ray Jesosy. 5:40 tsy ianareo ny fidy ahy fa izaho ny fidy anareo mba hananindra anareo ndesy amiko ary mba haritany vokatra koa ary man'ny ray anareo nay zay rehetra matahanareo amin'ny anarako nay. Tendrena an'inona? Andesy amo. 7:20 toko 7:20 toko 7:20 ahoanao sisy tahaka nanirahanao aho ho amin'izao tontolo izao no anirahako azy kosa ho amin'izao tontolo izao. Nirahana koa zany isika ny apôstôly ireo dia nirahana manatanteraka. Ny mpianatra ankehitriny manatanteraka hanapariahana ampaharetina ny fanambarana momba ny Jesosy, momba ny Kristy, fanambarana kristôlôjika ao amin'izao tontolo izao. Ka tahaka katosy amin'ny teny grika, tahaka ny nataon'i Jesosy tamin'izy nirahana, tamin'ny fanirahana azy no ataon'ny mpianatra koa amin'izy irahana tsy hamoriporona zavatra hafa tahaka ny sasany. Pas de nouvelle mission par rapport au Christ. Tsy hamoriporona zavatra hafa ianao rehefa nirahana, tahaka nanirahany Kristy ihany nanirahana antsika, fa tsy hamoriporona zavatra hafa. Tsy laza ndray za ndray Kristy ozy ny sasany. Zay tokoatra ny tenen'ny Kristy, zay tokoatra no ataony hafahafa. Dia rehefa nilaza izany Jesosy, teo ampilazana izany Jesosy dia nanisy fofonena, nitsoka azy ireo, soufflé, nitsoka. Izy io dia nanisy fofonena io hitatsika amin'ny Genesis 2:7 any amboalohany ihany fa tsy anamparana. Genesis 2:7. Genesis 2:7. Ahoanao sisy? Ary vovon-tany no namoronan'i Jehovahandriamanitra amin'ny olona, ary nofoforony ny fofonena mahavelona ny vavorony dia tonga olombelona izy.
nisy masamaim maozy ny teny hebreo. Nofofony ny fofonaina mahavelona i Adama dia velona, dia nisy faharina, nisy fahavelomana. Eto koa zany ny fofonainan'Andriamanitra milaza faharina vaovao. Eto niteraka ny fiangonana, eto niteraka ny fanirahana miezinezina, satria ny fofonain'i Jesosy le nitsangana tamin'ny maty no omenany mpianatra, no mamelona ny vahoaka an'Andriamanitra. Ary fofonaina mahavelona io le tantarain'i Ezekely zany toko fahafito amin'ny 30 dia nentin'ny fanahy masina nentin'Andriamanitra tamin'ny toerana feno taolampaty. Hoy Andriamanitra hoe zanak'olona mety velona vary io, ianao no mahalala. Maminaniry zanak'olona dia tsofo reo amin'ny fofonaina. Rehefa naminany Ezekely dia nitsoka ny fanatokatona le taolana, dia naniry ozatra, naniry nofo, fa tsy mbola misy fofonaina. Saritsika zany be dia be ny olona mandehandeha fa faty mandehandeha tsisy fofonaina avy amin'ny fanahy masina. Vaky tsara Ezekely fa nisy olo-taolana naniry ozatra nofo voarakotra tsara, mety mitsikitsika fa tsisy fofonaina. Ondray Andriamanitra hoe maminan'iny zanak'olona tsofo reo, dia nitsofona fanondroany dia velona ireo. Ezekely efa nilaza an'izany. Ka i Jesosy Kristy nitsangana tamin'ny maty zany le nankalazaina no mampita amin'ny mpianatra ny fiainana mandrakizay. Ka anjaran'ny mpianatra indray no mampita izany fiainana sy fahavelomana izany amin'izay mila nyzany. Zay le fofonaina ifandovana, fofonaina miampita avy eo amin'le fanahy masina. Sofle mitsokana izy ireo Jesosy Kristy. Izany hoe amin'ny alalan'ny fanahy masina nomenandry zareo ity zany karazana fanokanana ny apôstôly, consécration apostolika ho sasany fanamasinana azy ho amin'ny asa famirahana. Raiso ny fanahy masina ho Jesosy rehefa nitsoka azy ireo, raiso ny fanahy masina rehefa nomena izany fanahy masina. Ary io fanomezana fanahy masina dia mandray ako amin'ny Jaona toko 1 no tenenintsika tana am-piandohana ny fanokafantsika hoe ny fanahy masina dia nanino nidina ka mitoetra tao amin'ny Jesosy. Ka rehefa ao amin'ny Jesosy dia anjaran'izay zany manome izany ho an'ny mpianatra, zay mahatonga azy nitsokany zareo raiso ny fanahy masina. Anareo indray zao ny baolina, aminareo indray zao ny fanahy masina, izy no maniraka anareo, mitondra anareo, efa vita ny anjarako, fa anareo indray zao nampitaiko ana aminareo le fanahy masina. Amboalohany niraka nataon'i Jesosy dia nidina nitoetra tamin'ny fanahy masina. Ka amvoalohany nanirahana ny mpianatra koa dia nitsoka azy ireo Jesosy na nyray fanahy masina zareo niraka ampanaoviny Jesosy. Isaky ny mandray nihiraka avy amin'Andriamanitra zany tsika dia omena izany fanahy masina izany. Ary avy eo miditra le lafin'ny famelan-keloka, mifampitohy amin'io. Ny tena dikateny dia zao, na elokiza no avelonareo dia voavela amin'izy ireo, na ny anizana izy kosa ny tazominareo dia voatazona. Misy eloka avela, misy eloka tazomina. Ny hoe voavela sy voatazona dia endrika iarana, passif. Milaza ny asan'Andriamanitra, ino atao hoe passivum divinum. Milaza ny asan'Andriamanitra le mamela eto, le teny hoe na elokiza na velanareo dia toy izy kely hoe dia ho voavela izany. Le voavela io Andriamanitra manao azy, na ny anizany tsy avelinareo dia tsy ho voavela. Andriamanitra tsy mamela io. Andriamanitra zany an-danitra manao, itsika ety an-tany manao. Andriamanitra nan-danitra tsy manao, itsika ety an-tany tsy manao. Fampiankina zany io. Ny fahefana mela eloka dia amin'ny Jesosy amirery, izy rery ny manana an'io, saingy nomena ny mpianatra izany, omena ny mino zany. Jaona toko 5:1-10. Fatatsika le vehivavy azo nijangajanga, ny mpisorona mitondra azy teo tsy navelan'i Jesosy nameloko anazy, zay tsy nanoto taminareo izy no zay mahatonga any Jesosy rery io. Jaona toko 5:10 sy ny 1:12 vakitsika. Rehefa nitraka Jesosy dia hoy izy tamin'ny ravehivavy, ravehivavy aizy reny,
tsy nisy nanameloko anao va ary izy koa tsy misy tompo dia ho Jesoa za koa dia tsy manameloka anao mandehana amin'izao sisaoka aza manota intsony tsy hoe tsy nanota kory le vehivavy fa tsy voaheloko na be nanota aza ka anjara amin'i Jesosy no mamela i fahotana io fa ampitainy amin'ny apôstôly ampitainy amintsika izany. Jaona toko 5 andininy 720 Jaona toko 5 andininy 720 ahoana hozy izy lazaiko aminareo marina dia marina tokoa zay mandreny teniko kami izay naniraka no manana fiaina mandrakizay ka tsy hoelohany fa tafafindra niala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana izy. Jesosy rery ny manana an'io tsy fanamelohana na fanamelohana io fa omena ho amin'ny mpianatra amin'ny alalan'ny fanahy masina izy eto. Fantatsika izany amin'ny Matitoko 4:20 sy ny 7:20 Matitoko 4:20 na ina vahanao ety ambony tany dia ho vahana nan-danitra ho Jesosy tamin'ny Petera. Fa amin'ny 7:20 izy milaza sady amin'ny toko 7:20 milaza hoe na ina vahanareo ety ambony tany dia ho vahana anan-danitra. Ny mpianatra zany dia solon'i Jesosy Kristy ety amin'ny tany noho ny fananany ny fanahy masina ahafahany mamela heloka. Zay mahatonga ny mpianatra rehefa mametra tany izy miteny hoe voavela ny heloka ary raisinao ny tsy maintsy miaraka ny fandraisana fanahy masina sy ny famelan-keloko tsy azo sarahana ireo. Noho izany ary havana ny iraka sy ny afatra ny entin'ny mpianatra dia mahavelona amin'ny ankilany fa mahafaty amin'ny andaniny. Hanitra Kristy izay ho Paoly hanitra mahavelona ho an'izay ho velona mahafaty amin'izay ho faty. Mission à la fois magnifique et redoutable satria maninona rehefa irahana zany isika zay mandray rehetra dia voavela heloka dia miroso amin'ny fahavelomana. Zay tsy mandray indray lasa voaheloka noho ny tsy finoana le nresantsika omaly noho ny tsy finoana satria efa nambaran'i Jesosy ombetsika tamin'ny jiosy fa voaheloka izay tsy mino voaheloka izay tsy mino ka raha voatoriana zany soratra masina mahagaga manamarina izay mino ny soratra ny fanahy masina fa manameloka ny sasany koa tsy mety mino io taony croix mpanota ozy izy tsy mino zay le nresantsika omaly. Ka io filazany tsara io zany manahirana satria zavatra tsara amin'ny olona ho tsara amin'ny olona mino fa zavatra ratsy amin'ny olona tsy mino teraka fahafatesana arina double tranchant zany ao anatin'io. Dia izay ity heloka tsy voavela noho ny tsy finoana ty nambaran'i Jesosy mbetsaka izy io ile heloka tsy voavela io noho ny tsy finoana tenen'i Jesosy mbetsaka ndretsika madibadika. Jaona toko 5:720 Jaona toko 5:720 koa izany nolazako taminareo fa ho faty amin'ny fahotanareo ianareo fa raha tsy mino anareo fa izany ho izy dia ho faty amin'ny fahotanareo ianareo. Tanareo lefa ile heloka tsy voavela io tena tenen'i Jesosy mbetsaka toko 7:170 tamin'ny fariseo io atombotsika amin'ny 70 tsy maninona toko 7:170 ary ny fariseo sasany zay teo aminy nandray zany dia nanao hoe zay koa va mba jambo ho Jesosy taminy. Raha jambo ianareo dia tsy ho nanan-keloko nefa hoy nareo mahiratra zay tsy afaka. Tanareo misy olona tsy afaka heloka tsy afaka ny heloka reo izy izy. 5:20 5:20 5:20 5:20 hatramin'ny 4:20 raha tsy tonga ka miteniny taminy dia tsy nanan-keloko izy fa ankehitriny tsy misy fialana azo ny atao amin'ny heloka izay mankala dia mankala ny raiko. Raha tsy nataoko taminy zay asa tsy nataon'olona dia tsy nanan-keloko izy fa ankehitriny efa hita sady efa hala ny asany raiko koa fa tonga zany atateraka miteny voasoratra amin'ny lalànany hoe hala ny fona 9:20 tanareo fa le heloka manahirina be io olona tsy voavela heloka io fa averimberiny Jesosy io efa nivakitsika zany io efa fantatsika betsaka. Raha tonga izy dia ampiaiko zao tontolo zao ny fahotana sy ny fahamarinan'ny fitsarana
ny fahotana satria tsy minona izy, ny fahamarina satria mankana amiray aka tsy mahita intsonina, ny fitsarana satria ny andriana an'izao tontolo zao dia efa voatsara 7:10 nataony tamin'ny Pilaty io. Misy olona tsy voavelo izy tamin'ny Pilaty fa ianao aza moramora ianao. Pilaty ny tenenan'i Jesosy an'io 7:10 Jesosy namaly azy hoe ianao tsy manana fahifanamana raha tsy nomena avy an'ambony, ka zay nanolotra taminao no manan-keloka bebe. Tanao zany ny hiraka ampanavon'i Jesosy izara famelan-keloka io dia miankina amin'ilay olona mandray na tsy mandray ho izy tsika filazantsara io, ka izay mandray miroso amin'ny fahavelomana, izay tsy mandray miroso amin'ny fanemolohana ny fahafatesana. Ka ny hiraka ampanavon'i Jesosy ny famelan-keloka ampitondrainantsika mpianatra dia mifandray amin'ny fanomezana ny fanamasina avokoa. Feny zany ravana dia izao ny Paska sy ny Pentekosta amin'ny Jaune dia manondro ny fanokafan'i Jesosy ny andro ny fanamasina, inauguration du temps de l'esprit. Ny Paska na ny Pentekosta amin'ny Jaune tsisy fiavahana fa ireo dia manondro zavatra tokana tonga ny andro ny fanamasina, ka zany mahatonga ny mpianatra hanana fahavelomana, zany mahatonga antsika hanana fiainana feno, ka tsy handeha irery intsony isika fa irahan'i Kristy dia miaraka amin'ny fanamasina ao anatintsika. Manaraka ny fanomezana ny fanamasina ho an'ny mpianatra rehetra tsy hankanavaka. Ny fanomezana ny fanamasina dia ho an'ny mpianatra rehetra tsy hankanavaka, ho an'ny kristiana rehetra tsy hankanavaka, tsy mifandray amin'ny asa na toerana na fiomborana ao amin'ny fiangonana na raharam-piangonana, fa ho amin'ny rehetra mino no hanomezana ny fanahy masina. Na elokiza na elokiza tsy manavaka zany no avelanareo dia ho voavela. Ny manaraka dia hoe ny teny hoe mpianatra dia ilazana ny mino rehetra iraha amin'ny tompo, nomeny ny fanahy masina asainy mitondra famelan-keloka. Ianao zany dia mpitondra famelan-keloka satria manana ny fanahy masina zay mpitondra ny famelan-keloka. Zay mahatonga lo hevitra hoe ny fanahy masina no mampitondra antsika ny famelan-keloka, mahaiza mamela heloka olona. Ny farany ny fahefana mela heloka dia tsy manindry lafiny rafitra na fitsipika, tsy resaka autorité io institutionnel na disciplinaire, fa resaka famonjena sens soteriologika. Mampiasikasana ny lavan'ny finiavan'Andriamanitra mitondra famonjena, Andriamanitra mampitondra famonjena zany famelan-keloka izany. Asakasaka zay tsy mandray kosa fa ianao kory tsy handeha rehefa rany, anareo rehetrarehetra tsy voavela ato ihany tsy izay, satria manjary autorité-nao la izy, fa torinao ny famelan-keloka mandray le olona voavonjy, tsy mandray le olona voaheloka. Tsy ianao kory ny anameloka azy, tsy ianao kory nitazona ny elony arabaky teny. Zay mahatonga le izy hoe passif de Dieu, Andriamanitra ny tena mitazona an'io ambony ao, ny tena mamela an'io ambony ao, fa itsika mizara fotsiny ny famelan-keloka. Fa rehefa tsy voazara kosa ny famelan-keloka dia diso isika satria tsy mitory, dia manjary tsy malala amin'ny olona dia very. Fa rehefa mitory isika dia anjara ny ray na mandray izy na tsy mandray, fa ny fanahy masina no mampitondra atsika, ny fanahy masina dia mampitondra atsika ny famelan-keloka ho amin'izao tontolo izao. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Hiderany fanahy masina isika zay nanomentsika zany misiona na hiraka ngeda-be zara famelan-keloka izany rehefa na eo midina hira fanampin'ny fahaefatra. Sim.
mivavaka isika. Ankehitriny ry Tompo Andriamanitra rainay io, faly ny fonay satria afaka niatrika amin'ny mpifaliana iny herinandro ny fanahy masina iny. Tao anatin'izany Tompo no nanomezanao anay ny fampianarana maro isan-karazany. Izany rehetra izany no tanteraka dia no ianao fanahy masina, nanentana anay, niantso anay nampatsiaro izany fotoana izany. Mamarana izany herinandro ny fanahy masina izany, ny fampianarana izay vao narahanay teo. Milaza aminay fa ianao fanahy masina tokoa no mampitondra anay ny famelan-keloka. Manome fahefana anay izany mba hitory ny famelan-keloka ka hitondra fahavelomana ho an'ny hafa. Ankehitriny dia vavolombelona izahay hampita aina ho an'izao tontolo izao amin'ny alalan'ny fanahy masina izay efa nomena anay, nitsarovanay tamin'ity andro anio ity ihany koa. Miaraha aminay mandrakariva ary ianao fanahy masina, mba hampantsiaro anay ny zavatra rehetra izay nomena anay tamin'izao herinandro ny fanahy masina, herinandronao izao, ka mba hanaovanay ny sitraponao Andriamanitra Ray, hanaovanay ny sitraponao Andriamanitra Zanaka, hanatanteranay ihany koa sy hanekena ny fitarianao fanahy masina. Mba ho vavolombelona mahatoky ianao izahay amin'ny asa lehibe izay anirahanao anay ety amin'izao tontolo izao. Dia ampaherezy ny olonao tsirairay Tompo, naiza naiza toerana misy azy ireo, satria tsy mora izany asa lehibe ampanaovinao azy ireo izany. Taio ny isan'ny tokantrano izay nanaraka tsy tapaka izao fotoam-bavaka niombonanay izao, tsy ho verimaina Tompo ny fotoana izay natokany niarahana taminao nandritry ny herinandro iny, ary tsy tamin'ny herinandro fanahy masina ihany fa ny ho avy rehetra dia nao fanahy masina hanentana azy ireo, ka mba hisy ny fiombonana mandrakariva eo anivon'ny ankonana, eo anivon'ny fiangonana ihany koa, mandra-piavinao Jesosy Kristy Tompo eny amin'ny raholanitra. Ataonay amin'ny anaranao izany vavaka izany. Amen. Sodranay manitra lehibe sika ry havana ny fahatanteran'ny fotoana. Sodratsika nanaraka izany. Any le boky kely dia vakia tsara. Aza matahatra hoe tsy azonao ny zavatra sasany, za koa anefa tsy mahazo an'le izy. Misy zavatra tsy azoko mihitsy rehefa nikaroka teo fa zay nambaran'ny fanahy masina, zay nambaran'ny soratra masina, fa ny fanahy masina no mpampianatra sy mpampahatsiaro. Ka izy nanterantsika nazava izany ao anatin'ny saintsika. Sotra amin'ny teknisianina manontolo ny lafin'ny liturjia, ny lafin'ny hira, ny dikona olona, ny lafin'ny fitendrena, ny lafin'ny fankatsary sy ny feo, ny amin'ny fanatotosa izy amin'ny herinandro ny fanahy masina izany. Ny Tompo ane omba azy ireo hatrany amin'ny fahafoizan'ny tena izay efa nasehony. Misaotra ny Tompo isika, hitsangana isika nao ny hira 750 ny andininy voalohany sy ny fahabdimy dia atolotra ny Tsodrano.
tanteraka aminareo ny nitsodrano izay tononona amin'ny anaran'i jesosy kristy tompo ary andriamanitry ny fiadanana izay nitondran'i jesosy tompontsika mpiandrindro lehibe hiala amin'ny maty mitondra ny rano fanekena mandrakizay izy ny eno hameno anareo amin'ny fifaliana ka hiasa ao anatinareo izay ankasitrahana eo masiny amin'ny alalan'i jesosy kristy tompo ho azy ny voninahitra mandrakizay amen. Petraka isika fiangonana. Ary ondray Jesosy taminy fiadanana ho anareo tahaka ny anyrany raha ihany ho anyrahako nareo kosa ary rehefa nilazany izy dia nanisy hofonaina ka ho izy taminy raiso ny fanahy masina na elokizy navelanareo dia ho voavela izany ary ny aniza kosa ny tsy avelanareo dia tsy ho voavela izany. Ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.